hanapaka ampontsika ane fiadanan'i Kristy. Amen. Mivavaka sika. Isaoranay ny anaranao raha eo, isaoranay ny anaranao satria akaiky anay ianao. Miteny vantana aminay amin'ny alalan'ny mofonay ianao, ary tsy mangina mihitsy fa manakambara aminay indray amin'ity androny ity. Dia mitenena Tompo fa mangetahetanao ny fanahinay dia vokiso miteninao izay mba ho vonona miasa tsara rehetra ary tsy tenenana ratsy ny anaranao nataonay iny amin'ny tontolo andro ity. Saotra raha izanaka fanahy masonao. Amen. Ny filazantsara amin'ny Matio toko 12 andininy faraika amin'ny telopolo ka hatramin'ny fafito amin'ny telopolo no anjara mofinaina ho antsika. Matio toko 12 andininy faraika amin'ny telopolo ka hatramin'ny fafito amin'ny telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ano izany dia lazaiko aminareo hoe azo famelan-keloka ny olona amin'ota sy fitenenany ratsy samihafa rehetra, fa tsy azo famelan-keloka ny olona amin'ny fitenenany ratsy ny fanahy masina. Ary na iza no manao teny hanohitra ny zanak'olona dia azo famelan-keloka ihany izy, fa na iza miteny hanohitra ny fanahy masina dia tsy mahazo famelan-keloka na amin'izao fiainana izao na amin'ny ho avy. Koa ataovy tsara ny azo miendrika ny voany, na ataovy ratsy ny azo mba mivoany, fa ny voany nahafantarana ny azo. Ny taranaky ny menarana ataonareo izay ratsy fanahoana no fahay miteny zavatra tsara, fa avy amin'ny habeny am-po no itenena amin'ny vava. Mirakitra tsara no amahany olona tsara fanahy zavatra tsara, ary mirakitra ratsy kosa no amahany olona ratsy fanahy zavatra ratsy. Alazaiko aminareo fampamoahana ny olona amin'ny andro fitsarana no ny amin'ny teny foana rehetra izay ataony, fa ny teninao no hanamarinanao ary ny teninao no hanamelohana anao. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny rakitra tsara no amoahana ny zavatra tsara. Ny rakitra tsara no amoahany olona tsara fanahy zavatra tsara. Ahoana na tonga hanana rakitra tsara? Raha miteny hafa dia hoe ahoana ny zavatra raiketiko ato am-po ato no tsara, satria efa tsara ny ao am-ponao ao dia afaka mamoaka zavatra tsara ianao. Fa raha ratsy ny ao am-ponao dia zavatra ratsy no avoakanao. Eto dia ahaka ny habeny am-po no itenenana ny vava. Ahaka ny habeny am-po no itenenana ny vava. Havana, izay mahatonga ny olon-kendry hoe anaka atoloha ihany fonao. Koa amin'ity andro ity, mahatonga sy hatonganao anana zavatra tsara ao am-ponao ao ka lasa voatenin'ny vavanao zany, dia atolory amin'ny tompony fonao. Izy may manadio ny fonao io, may manatsara ny fonao io, satria raha misy aretina tsy azo tranona indrindra dia ny fo. Kanefa izy may manasitrana izany, tsisy afa-tsy ilay manandinika ny fo sy ny vo, koa atolory azy ny fonao. Mamboariny sy tefeny ho araka an'Andriamanitra, ary aoka hibahana am-ponao ny fanahy masina, satria ny fanahy masina tsy ampanao zavatra anao mihitsy zavatra ratsy. Tsy afaka anao zavatra ratsy zany ny fanahy masina anatinao. Fa raha aonao tokoa ny fanahy masina sy amiko sy aminao dia tsy avelan'izany fanahy zany petrapetra-pony ianao, satria zay le tenin'i Jesosy hoe azo hery anareo milatsaha ny fanahy masina anareo dia tsy menatry ny vavolombelon'ny tompo. Ka amin'ity andro ity atoloran'ny tompo ny fonao mba hanana rakitra tsara ny olona tsara fanahy dia moka tsara, satria araka ny habeny am-po no lazain'ny vavanao. Dia tandremo ary ny teny izay alokon'ny vavanao ary sendra dilatra izany dia mifona, satria toboka teo efa niteny raha meky ny voataritsika sika dia mahatoky sy marina izy ka manadio antsika rehetra ho afaka ny tsy fahamarinana mihitsy. Koa amin'ity andro ity, anaka atoloran'ny tompo ny fonao, izy may manefa an'io sy may manamboatra an'io mba hanana rakitra tsara ianao, hamoanao zavatra tsara. Amen. Sotranao izay raha eo nohony amin'izany teny mamy izany izay menao anay indray.
tianao zay raha olona afaka mamoaka zavatra tsara ny fonay, tsy ho tonga amin'izany mihitsy zay tompo. Raha tsy ianao mihitsy no mameno ny fonay amin'ny fananao masina sy mitarika anay sy mampahirana amin'ny ataonay tsirairay avy dia ahafahanay maneho zavatra tsara, satria araka ny habe ny omponao eo no tsy maintsy lazainy vavanay ho ambano ny fonay tompo, mba olona araka ny sitraponao ny fonay tsirairay avy sy araka ny fisainanao. Dia sitrakainy ary hivavaka hoe ainay zay ny an-danitra, masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Minay ny anona sahazo anay ary mamela ny elokay tahaka na melanay zay manomboka taminay, aiza mitondra anay amin'ny fakapana fa manafanay amin'ny ratsy fanao fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ny zao todrano zay tononona minahary zanak'afana masina zao rehefa ny finoana sy fitiavana ary fanantenana izany. Mifalia manakariva ao amin'ny tompo hoy izao indray mifalia. Aoko fantatry ny olona rehetra amin'ny fandeferanareo efa mbi akaiky ny tompo aza manana inona na inona foka ny fivavahana sy ny fonana mba misaorana nentinareo manambara ny fankatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Amin'ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy, koa antolorin'ny tompo ny fonao anaka dia nanarahitra tsara ianao hamohanao zavatra tsara. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra kegany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.